Tsy ahina loatra ny ikasian'ilay rivo-doza mahery vaika Trudeau mivantana any tanàny antseranana voalohany raha ny voalazany sampana mpamantatry ny toetrandro androany alakamisy. Kely hoy ireo teknisiany ainam-pandrinobo ny velaran'ity rivo-doza ity. Any amin'ny manodidina ny 70 kilometatra avaratry ny tanjona Bomaomby ny izy sy ny fohibeny raha mipitso zoma tolakandro na ny takariva eo raha ny tombana izay ataon'ireo teknisiana eny am-pandrinomby eny. Na dia izany aza dia mbola voatazona hatrany ny filazana miloko mavo ho an'ireo distrika efatra ao amin'ny faritra Diana sy ny distrika ny Voemara. Tamin'ny telo ora tolakandro teo dia tany amin'ny 700 kilometatra avaratra atsinanany antseranana no misy ny fohibeny ity rivo-doza mahery vaika ity. Mihevitra ny amoaka ny voka-pifidianana vonjimaika mialohan'ny fetin'ny krismasy ny Voemera maleo tena. Misana ny fifidianana na ny seni araka ny tetiandro izay efa napetraka. Ny tribunaly misana ny aty amin'ny fanjakana moa no mamoaka ny voka-pifidianana ofisialy aorian'izay. Azo entina ny filan-kevim-panjakana kosa ny vokatra avy eo raha misy ny fanoherana an'izay voka-pifidianana ofisialy izay. Fa volamena milanja 13 kilao sy 520 grama no sarony ampiasan'ny fahantseranana tao anaty entan'ny mpandeha iray teratany malagasy ka iondrana tamin'ny sidina Ethiopian Airlines any Addis Abeba omaly alarobia faraka ambin'ny folo ny volana Desambra. Raha ny fanazavana fahantseranana dia efa nandalo fizavana ity mpandeha ity ary tsy nahitana na inona tany aminy. Rehefa tafiditra teny amin'ny toerana natokana ho an'ny fiondranana ity olona ity dia nisotra avy hatrany tany amin'ny toeram-pivoahana ary narahin'olona iray. Nampia ihany fihetsika izy ireo ka nahatonga ny fahantseranana amerina fizavana. Nosamborona avy hatrany moa ireo olona roa ireo rehefa tratra tany amin'izy ireo bolongana volamena saika ho ahondrana tsokosoko ireo. Mbola mitoy ny fanadihadiana ikarohana ireo piraitsokombakomba hoy ny teo anivony fahantseranana. Mahatratra efatra amby 50 ireo teknisiana no nandefa ny andoto taritasin'izy ireo mikasika ny fitadiavana mpanazatra izay hosolon'ny Romiala Rakotondra be anazatra ny Barea A. Raha ny voalaza ny Alfred Randriamanampiso filohan'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra. Vitsy dia vitsy hoy izy ny mpanazatra malagasy namaly ny antson'ny federasiona. Raha ny filazan'ity tompon'andraikitra ity dia azo isiana amin'ny ratsan-tanana izany. Ny ankamaroany hoy izy dia mpanazatra vahiny avokoa. Ivoaka amin'ity volana Desambra ity ny anaran'io mpanazatra vaovaon'ny Barea io ao aorianan'ireo dingana tsy maintsy olalovana amin'ny fisafidianana hoy ny fanazavana. Fa eo amin'ny lafin'izay baolina kitra izay ihany dia tao aorianan'ny tany Afrika Atsimo. Tamin'ny taona 14 dia andray ny lalao fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny taranja baolina kitra indray ny kontinanta afrikana satria dia isan'ireo firenena telo ikarakara izany fiadiana ny amboara eran-tany izay izay ataon'ny taona 14 izay Maroc iaraka amin'ny Espagne sy Portugal. Amin'io fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny taona 14 io moa dia isy anko lalao izay ho tao any Amerika Atsimo any amin'ny firenena telo samihafa dia Paraguay, Uruguay ary Argentine. Omaly no tapahina nandritra fivorian'ny federasiona raisam-pirenena ireo andray ny fiadinan'ny amboara eran-tany amin'ny taona 14 sy ny amboara eran-tany atao amin'ny 4 amby 30 sy 2 ho an'ity farany moa dia ny Arabia Saodita no anatotosana azy.